Namtaraina anireo mponina any an-toerana sy ny mpiala sasatra ihany koa moa farany teo ny ratsy ny lalana mampitohy ny Toamasina amin'ny Full Point no raisin'ny Mainland Mainina Antananary ny fiantohana ny lany rehetra amin'ny fanamboarana an'ity lalana ity izay efa nanomboka ny sabotsy teo. Natomboka ny sabotsy 7 janoary lasa teo ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy any Toamasina sy Full Point izay mirefy 950 kilometatra. Miazakazaka tokoa ny fizotran'ny asa araka ny fanazavana ny menanay ary ny orinasa Mainland Mainina no miantoka ny lany rehetra amin'ny fanamboarana. Atsika mahita fa mbola tsy tanteraka zany dia tao anatin'izay moa atao hoe misy zavatra tsy milamina zany angamba entre ny atao amin'ny orinasa Mainland sy ny orinasa tokony hanamboatra ny lalana. Dia satria andraikitry Mainland ny manamboatra ny RN5 io na inona olana nitranga dia niraisina zany ny tekety anapahan-kevitra fa dia ny orinasa Mainland mihitsy no manao ny fanamboarana ny lalana satria manana ny fitaovana izy ary hiara-iasa amin'ny ingénieur sy ny teknisianina malagasy manamboatra lalana. Dia hitantsika amin'izao zany fa nanomboka omaly asabotsy ny fanamboarana n'ity lalana ity ary haritra eo amin'ny 9 bolana eo. Tiana manamarika fa tsy amin'izay itiavan'ny orinasa azy no anamboarana azy fa nisy fifanikam-piarahamiasa izay nisoniavina teo amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny orinasa Mainland zany amin'ny fomba anamboarana azy. Orinasa malagasy no miandraikitra ny fanamboarana ary teknisianina malagasy ihany koa no mifarimbona manome tanana araka ny fanazavana ny menanay hatrany dia hatratra 9 bolana ny faharetan'ny asa. Tsy nanafina ny fahafaliam-pony ireo mpandeha sy mpitatitra mampiasa iny lalana iny satria dia raha 30 minitra nisy fanaovana nisy Toamasina Full Point teo aloha dia lasa adiny 3 zany taorian'ny fahasimban'ny lalana. Na izy mbola anjiko fa vita izy dia faly zay ka. To any amin'ny adiny 3 sasany any farany malaky adiny 3. Ilay tegna sosokevitra aloha ny Full Point sy Tamatave aloha ny tegna ratsy. Zay ny tokony mbaromban'ny fanjakana mba amboarina. Eo ny tegna adiny 2 mahery no zay tonga Full Point va Tamatave. Ho an'ny orinasa Mainland Mainina manokana dia nahato aloha ny fitrandrahana fasimainty. Na izany aza dia efa teny nomeny sy tokony ampanantenany ny fanamboarana ity lalana ity ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny asa sosialy izay sahaniny sy ny boky nandraikitra